Isan'andro rehefa ohatrany hoe rehefa taraikiraiky reny live vao vita dia tsy maintsy maka fotoana kely hakako aina maraina. Dia tamin'izay fotoan'izay aho raha tamin'ny iray maraina vao vita ny live dia tamin'ny sasany angambany aho vao tafafo. Dia izaho moa izany satria ny nomtozy teo mifanakaiky ihany ny trano sy ny studio. Dia tonga tena andehanako amin'ny studio za satria misy vidéo tokony avoaka, misy programmation kely izay efa hoe fandaminana en interne. Inona ozy izy aminareo? Tena hoe tapika eo a. Nisy olona miditra manenoneny mozika avany. Tsy hoe iza nioraka fotsiny azy izay oh là là zay fotsiny nataoko. Adiny efa inona ary ty surprise ty tsy anniversaire-ko androany tsy fetiko androany fa zao so mba diso destination reto olona reto tonga aty antranoko aty. Dia za zany tena tonga dia nitao an-tsaiko hoe Sylvestre indray izay. Za Sylvestre tsy nanaovanao zavatra ohatrany tony tamin'izany fotoana. Za tsy tia atao an'ireny aho dia manontany azy fina tsy itiavanao satria za olona émotive be dia tsy dia tiako aseho an'olona ny émotion rehefa misy zavatra atao ohatran'ireny. Dia tonga dia ilay irany ambondriny iny no nandeha ilay hoe mankasitraka. Dia ilay ankizivavy tsara feo kely miangalin'ilay izy dia eo zany sy izy mihira fa ny ao anatin'ny saiko hoe mba izy ary no nanao an'ity ity surprise ity satria tena tsy nampoziko mihitsy se présenter zareo hoe izay ilay afa-tsy amin'ny cœur qui bat. Baba manokana ny madame Christina Leongana tratra ity androany ity. Androany dia andro manokana ho anao. Ary misy olona mahatsiaro anao satria ianao dia tena sarobidy loatra aminy, olona miavaka ary tena tiany ihany koa ianao. Dia nanomboka nanao discours kely le namana vao amin'ny cœur qui bat. Dia za hoe mba izy za zany tena hoe ça m'a vraiment intrigué hoe qui c'est qui a bien pu me faire ce genre de surprise parce que mbola tsisy nanao an'andreny mihitsy hatramin'izay. Ary te anao izao fotoana izao mba hiavaka ho anao. Tsy izy akory izany fa ilay namanao dia copine. Tonona teo amin'izay hoe avany amina copine anankiray. Dia izao hoe copine izy ary dia izao izy amin'ny copine fa tsy dia miaraka amiko manao live ilay miaraka amin'ny Arthur amin'ny alina eo. Dia vao niteny izy hoe avany amin'ny Trincal. Tena ohatrany hoe nitselatra kely ny foko. I Véronique Trincal. Izy nanana izao surprise izao anao. Tena nitselatra kely satria nahoana satria voalohany za mbola tsy nahita ny Trincal mihitsiny. Je ne l'ai jamais vu. Fa izy miaraka aminay foana. Tsika rehefa manao live shopping zany dia mivoaka amin'ny commentaire daholo, miresaka amin'ny commentaire eo dia mifampizara hevitra dia miaraka mitsikitsiky dia miaraka mifalifaly. Fa tena surprise be tamiko le hoe Trincal. Qu'est-ce que je lui ai fait pour mériter ça? Mba entiny hisaorana anao tamin'ireo zavatra rehetra izay vitanao. Satria ianao tokoa ilay namana be fitiavana, tsotra, ilay femme forte, ilay femme battante, courageuse. Ianao ilay tia mifandray aman'olona, ilay satrika be, ilay tia karokaroka ihany koa. Ary tena manan-danja be aminy tokoa ny fisianao eo amin'ny fiainana satria mahafinaritra azy ny gentillesse sy ny douceur ary ny hatsara ny article izay présentenao. Dia
Alefan'teo amin'izay le tononkalo kely, tononkalo fisaorana. Tena mihaino an'ilay izy a, tena elle a touché le fond de mon émotion. Mahafinaritra zany koa ny mijery ny couple tia miasa sy tia karokaroka tahaka anareo. Dia androany dia manana hafatra sy firarian-tsoa manokana ho anao izy. Voateny tao anatin'ilay tononkalo le zavatra rehetrarehetra tsy nieritreretiko hoe isy a remarqué hoe ay ve ty ezaka ataoko ty mba misy mahita ihany, ay ve ty zavatra ataoko ty mba misy ty ihany, ay ve ankoatra ny tontolon'ny resaka varotra dia misy fitiavana tena miampita, ay ve afaka mifankatia ny olona na dia mbola tsy niona ary fa nasamy amin'ny tany misy anazy. Koa mba mila ahy ianao mba hamaky izany. Merci. C'est un mot joli qui vient de l'enfance. Un mot ennemi de l'indifférence. C'est un mot très court que l'on nous a appris, qui mêle à la fois le cœur et l'esprit. Bien qu'il soit passé dans nos habitudes, il est le reflet de nos gratitudes. Il sait être doux tout en étant fort, et il est reçu tel un réconfort. J'ai le grand plaisir pour vous aujourd'hui de prononcer ce seul mot. Merci. Pour la nommer Rose, Rose Taratarébé, un bouquet de roses. Et là, vous voyez quand ce sont les émotions qui touchent le cœur, ton apparence, ça ne veut plus rien dire. Si c'était qu'une son, apparence, ça n'a pas Dia izany fitiavana lehibe izany no tiany atolotra ho anao amin'ity andro androany ity. Ka dia mirary soa anao Madame Christina. Fa ny tao anaty rehetrarehetra no mivoaka tamin'izay fotoana izay. Amin'izao fotoana izao mbola misy olona toy izany. C'est rare qu'on puisse trouver ce genre de personne, mais vraiment tsy personne n'intsony fa tena hoe namana. Ça fait du bien. Ça fait du bien de se sentir aimé. Natsapaina hoe tena misy affection an'olona aminao na dia tsy mihaona aminao ary misoutenir anao na any amin'ny toerana lavitra na mbola tsy mbola nifankahita mihitsy ary dia misy fitiavana, ny fitiavana zany tsy misy distance. L'amour n'a pas de distance, et l'amour n'a pas de prix. Ce bouquet de fleurs, si seulement ça ne pouvait jamais se faner, je l'aurais gardé tous les jours, tout le temps avec moi. C'était tellement intense. C'était tellement intense, c'était tellement fort, je ne me suis pas attendue. Zahay fa tena niezaka be za tena tsy latsaka mihitsy ny ranomasy tena tsy tomany mihitsy fa kely olo io émotion tsy afaka contrôlenao zany. Ça va contrôler, non, surtout quand on te dise qu'on t'aime, mais qu'on t'aime du fond du cœur et qu'on ne t'oublie pas et que tu es considéré vraiment. Et encore, elle n'habite pas à Madame, mais elle habite très loin. Et c'était ce geste qui m'a vraiment touchée. C'est une fièvre physique, mais l'amour c'est surtout l'âme et c'est surtout l'appréciation de ce qu'on fait, que même si les gens sont très loin et qu'on lui dise qu'on t'aime, qu'on te soutienne, que tu ne te sentes pas seule. C'est rare d'avoir ce genre d'amis, ce genre de personnes comme amis. C'était très fort, c'était très intense,
Il y avait plein d'amour, il y avait de l'amour. C'est pas la valeur de ce qu'elle a fait, mais c'est vraiment un amour inconditionnel, c'est vraiment un amour pur. Je ne peux que dire merci, je n'ai pas beaucoup de mots à dire. Tena misaotra betsaka indrindra ny reconnaître les efforts hein. De le izy moa resaka hoe gentillesse et douceur le izy tena avy amin'ny fo hein. De le izy koa tsy zavatra amboarina, le izy koa efa nampianarina hatramin'izay hein. De nampianarina ihany me hein. De araka le lazaiko hoe nisy foana nanao ilay hoe tsy voatery hoe mivarotra foana misy fotoana ianao manome. Ankoatran'ny ezaka nataoko tsy hoe za rery nanao an'ilay ezaka fa ezaka niarahananao niarahana tamin'ny ekipa le izy. Tsy noho za rery ty fa le ekipa tena reto miaraka amiko ato ambady ato aiza daholo rehetrarehetra. Ny ezaka rehetrarehetra ataonay zany tafapaka tany aminareo rehetrarehetra ry kopina izay tena isaoranay izay kasitranay. Dia hitanareo nefa ireny rehetrarehetra ireny manosika anay hanome antsara indrindra fa aminay. Tsy fahita zavatra ho tenenao a misaotra betsaka amin'ilay hira, misaotra betsaka amin'ilay surprise fa tsy nampoiziko ilay izy a. Dia mazava ho azy le fitiavana aminay Trincal saraiko an'ireo collaborateur keliko ireo mpiara-miasa kely amiko ireo mba ahafahan'zareo mahatsapako hoe misy ezaka ny raha manao fa tsy hoe madama rery na hoe madama rery nanaovana an'ilay surprise fa hoe manana tanjony zay le mahafitiaka be ny fitiaka be. Tsy mahita zavatra ambary zay fa raha miresaka asa dia tena hoe miezaka manao an'izay mapakatra ny level eo ihany fa hoe manao ny service ny tena farak'izay sarobidy io zany ny tena point anankiray hoe io ny mila atao farak'izay tsara. Dia matoa nisy voninkazo tonga taty fehezam-voninkazo tahaka izao dia tsy noho iza rery le izy fa tena nisy effort niarahanay zay firme raha vavy kely ato ato tsy misy hoe ity ny patron na ity ny lehibe fa miaraka amin'ny asa daholo ny rehetrarehetra. Misaotra nahita ny ezaka nataonay, misaotra natsapa fa misy fitiavana aty aminay tsapanareo. Ankoatra n'ilay resaka varotra zany tena niteninareo ankoatra ny resaka varotra dia misy ihany koa ny resaka fiarahamonina fifankatiavana ao anatin'ilay communauté kelitsika. Fa misaotra indrindra mankasitraka anareo kopina izay nahita sy maremarke an'ilay effort ataonay satria tsy maro ny olona afaka manao an'izao hoe olona mbola tsy hitako mihitsy ny Trincal tena mbola tsy hitako mihitsy izy fa za fa na tena nahita anazy indray androany fa hitako dia nizao hoe feno fitiavana be tena hoe tena kay tonga hatrany hôpitaly le fitiavana dia izay ny anisan'ny zavatra lehibe. Dia omeko an'Andriamanitra fonandro voninahitra satria tsy izahay rery mahatonga an'ireny totosa fa tsy maintsy misy ao amin'ny lohany mitarika dia ny Andriamanitra mitarika no manome tolo-tsaina hoe sao avy atao. Nahatsapa hoe tena j'ai vraiment ressenti de l'amour d'une amie qui m'est très très chère, qui m'est vraiment très précieuse. Trincal, cette vidéo, je te dis, tu as vraiment touché le fond de mon émotion et que j'ai vraiment été touchée par ce que tu as fait. Et je tiens vraiment à te remercier. Samy mahazo anjara fitiavana satria samy nisy ezaka samy nanao ny rehetrarehetra atao ty zany ny anao hatraty le fizarana ty aiza ny copine sasany ty voilà dia izay misaotra ray amin'ny fitiavana misaotra fa dia eto foana zany zay eto foana ny ekipa mitady an'ilay zavatra mampiavaka foana indrindra manolotra fitiavana ho amin'ny rehetrarehetra. Zay koa moa le hoe fitiaka be vision dia tampita tany lahatra tany zany le fitiavana nanomenay sy natolotra dia faly be izay navoray voninkazo faly be izay nanaovana surprise na tsy niantsy niandry
tsy niandry surprise taka izao zay fa tena wow. Dia misaotra sy mankasitraka ny fitiavanareo. Tena misaotra satria tena tsy voavaliko mihitsy. Tsy voavalina mihitsy satria ngeza be. Ny amalinay anazy dia any amin'ny atsara ny artsika, any amin'izay ezaka atao, any amin'ny fikarohana, an'izay mamaly fitianareo. Dia ilay izy koa tena fitiany famaly satria tena nareo manome fitiavana sy mampiseho fitiavana rehefa manao an'ilay direkta ireny zahay. Dia ireny fitiavanareo ireny ohatry ny manosika ny indray ireny ataoko hoe dose d'énergie ako ireny rehefa mifoateniko hoe reratreraka dia ireny commentaire-nareo mahafinaritra be ireny tonga ao an-tsaiko tapaka hoe il ne faut pas baisser les bras même s'il y a des moments où tu as envie de tout lâcher. Tsotra ny amin'ny fitiavanareo dia izay koa tia be anareo tena un gros cœur comme ça, un cœur rempli d'amour avec plein de bisous, plein de tendresse, plein d'émotions, plein de je t'aime qui va droit au but, droit dans votre cœur. Wow! Misaotra kopina fa nareo saky nampienjerana saky misy. Dia trinkala ny solon-tenany rehetra dia tsy adiniko Béa, tsy adiniko Madame Laura, tsy adiniko Marie Venus, taorian'izay nanome fanomezana, tsy adiniko Andriasa, Vera, izy efa nanome tena hoe iza daholo izay kopina rehetrarehetra nanome fanomezana anazy, tsy adiniko Nathan la vehivavy sabinamy, toutes ces filles, merci de remplir un tout petit peu le manque. Fantatrareo le manque fa tsy teny zavatra be afa misaotra. Finalement, j'ai vraiment aimé la surprise. J'aime les surprises finalement. Nareo anisan'ny motivation anay ahafahanay mandroso manome zavatra tsara kokoa isan'andro dia miezaka mivoatra kely eo zay. J'aime les surprises quand elles sont comme ça, quand elles sont pures, quand elles sont plein d'amour comme ça. Tena mbola tsisy natao surprise ohatran'izao zao kosa aloha. Surprise voamalana tena ampatsara be amin'ny journée akondroany kosa ity surprise anankiray ity tena wow. Wow, je ne me suis pas attendue du tout à une surprise comme ça. Qui manca mihitsy avy amin'ny Christina dia avy aty amin'ny ekipa sy avy any amin'ny Sylvestre. Tianay be nareo.